satria mikendry hanao ny tsara izahay tsy eo anatrehan'ny tompo ihany fa eo anatrehan'ny olona koa. Korintianina 2:20. Nandalo fahasahiranana ny fiangonana tany Jerosalema ka noentan'ny Paoly apôstôly ny fiangonana tany Korinto mba hanao famoriam-bola ho fanampiana azy ireo. Anisan'ny noraisiny ohatra laintahaka amin'izao hetsika izao ny fiangonana kely any Makedonia izay tamin'ny kitsipò tanteraka no nandraisan'izy ireo anjara. Koa vavolombelona fa araka ny zakany, eny mihoatra no ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia izay vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Dika teny protestanta fanitsiana 9. Manambara fahamarinana amintsika ny soratra masina manao hoe ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra dia tsy afa-misaraka amin'ny fanolorana ny momba ny tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Ny famorim-bola ambaran'ny Paoly eto dia natao indrindra ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra ka ireto ny fomba hafa ny antsoina azy: fanompoam-pivavahana na asa masina. Ampatsahivon'ny soratra masina noho izany isika fa ny fivavahana ankasitran'Andriamanitra dia mihevitra mandrakariva ny maha-olona manontolo. Satria ny fanaovana izao asa famorim-bola izao dia tsy hoe mahafa-pahasahiranana ny vahoaka an'Andriamanitra any Jodia fotsiny, fa mahabenefisaora ny maro an'Andriamanitra koa. Korintianina 2:8-12. Tompo, tario izahay mba hahay mifanohana ao amin'ny fanjakanao. Amen.